Ity lehilahy iray ity maratra mafy amin'izao. Voadonany bajaj teny amin'ny lalana mankany Amborovy iny teo Tsaramandroso. Noentiny Emo Sécurité ato amin'ny sampana Vonjitaitra hôpital Pezaga Androvany aveo. Voadona indromy antaona io rangahy io tamin'izany. Fiara roa samihafa no nandona azy. Ilay bajaj nirimorimo mafy azo aniny Amborovy iny no nahavoa azy farany. Dia io ramose io avery ampita Tsaramaroso ary andeha ty amin'ny pavillon ty. Za mbola nandeha norme avery soprette andeha hody andeha hamonjy agenceny. Dia rehefa aveo zany tobilako misy ny tafo be misy tuyau lavabe. Dia izy voadonany tuyau iny. Nefa izy avao mbola tsy haiko nafanana ahoana dia mbola tafo tsangana. Rehefa nitsangana izy avy avy le bajaj avy any ambony any andeha hidina ty amin'ny tsy haiko na Amborovy iny andeha hoaiza nandeha mafy be dia vohitsika le bajaj izy dia lasa kato ambany tao mihitsy. Ohatra le bajaj aveo tsy ndraindraikitra za no nandeha azy amin'ny hôpitaly aty. Tokony teo tamin'ny 1 sasany mahery tao ngamba raha tsy diso. Nandositra ny mpamily bajaj taorian'ny lozam-pifamoivoizana io. Ny Emo Sécurité no nandeha nitady an'ilay bajaj aveo mba ahafahana manao ny famotorana rehetra. Ilay marary kosa nomena fitsaboana sahaza azy eto amin'ity hôpitaly ity.